Olitra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia mbola mitoetra ao atsimon'ny lakan-dranon'ny Mozambika ao ilay faritra andro ratsy izay mitondra fikorontanan'ny toetry ny andro any amin'ny ilany afovoany andrefana sy ny tapany atsimony Madagasikara iny. Tazantsika amin'izao fa saiky maloka ary mitondra rotsakorana betsaka mihitsy izy taty amin'ny ilany afovoany andrefana sy ny faritra atsimony Madagasikara iny. Vokatra izay indrindra dia misy ny fampitandremana mahakasika ny mety ho fahabetsahany rotsakorana manakery ho amin'ny androany ka hatramin'ny rampitso izay fampitandremana izay satria mety manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora-monja. Fampitandremana amin'ny loko mena ary amin'izay mety ho fahabetsahany rotsakorana izay ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana ny distrikan'ny Taolagnaro, Morondava, Manja, Morombe ary Toliara voalohany sy faharoa. Fampitandremana amin'ny loko mavo mahakasika ny mety ho fahabetsahany rotsakorana ihany koa any amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Mahatriatrambony, Iorombe, Androy, ny distrikan'ny Mahabo, Beroro, Ankazoabo Atsimo, Sakara, Betoky Atsimo, Ampani, Benenitra ary mihitatra hatrany Betroka sy ny distrikan'ny Amboasary Atsimo. Entanina mponina amin'ireo toerana ireo hiomana amin'izay mety ho fahabetsahany rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa isika anaraka tsakany sy andavany ny toromarika eo meny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety isy eo satria amin'ny fotoanany rotsakorana betsaka toy izao dia mety isy ny fiandronan'ny rano na fiakaran'ny rano amin'ireo toerana moratondraka. Eo ihany koa ny mety ho fikorontanan'ny asa andavanandro ary indrindra ny mety ho fiotsahan'ny tany na tamboho na ny mety ho fatapahan'ny lalana amin'ireo toerana marefo. Raha ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina ary nijerena amin'ny antsipiriany dia mety ho betsaka hatrany aloha ny rotsakorana any amin'ny morotsiraky Menabe sy Atsimo andrefana torak'izay ihany koa ny morotsiraky Vatovavy, Fitovinany, Atsimo atsinanana ary Taolagnaro. Ho maloka ihany koa ny andro mety arahana orana somary miatoato any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny. Andrahoana ny voamaraina mety isy ihany ny erdjika isina orana tandrifindrahoana indrindra voamaraina be moa izay ny any amin'ny morotsiraka afovoany atsinanana sy any amin'ny morotsiraka mifaritra Iboeny. Ny faritra hafa dia ifandimby eo ndrahoana sy masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo oram-baratra ny aty amin'ny afovoantany sy ny tapany atsimon'ny nosy iray manontolo mety isy orana tandrifindrahoana ihany koa ny any Asambava, Antalahy, morotsiraka mifaritra Analanjorofo. Ny faritra hafa moa indrindra ny tapany avaratra sy ny faritra avaratra andrefana dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana mitsitokotoko. Ny vinany maripana indray manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 420 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 320 hatramin'ny 430 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Afana ny andro any amin'ny faritra Betsiboka satria mety hananika eo amin'ny 430 degré ny maripana ambony indrindra. Ny vinany toetry ny andro amin'ny zoma kosa indray ary izany hoe amin'ny 9 mars dia andrahoana ny voamaraina mety isy ihany ny erdjika isina orana malefaka fa isava miandalana ihany izay rehefa misandratr'andro ka tombanana andrahoana amin'ny ankapobeny any amin'ny morotsiraka afovoany atsinanana. Omaina be kosa ny andro any amin'ny faritra avaratra atsinanana sy ny any amin'iny tendrony avaratry ny nosy iny. Ny faritra hafa moa dia saika iaina ao anaty oram-pahavaratra avokoa. Tsara ny manamarika fa mampiavaka kely azy dia mety hirotsaka mialoza orana izay ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Raha ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 5 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 3 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Andao ho faranana amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny any amin'ny faritra avaratra sy morotsiraka afovoany atsinanana. Ny faritra hafa kosa dia azo oram-baratra avokoa. Raha ny vinany maripana indray tsy misy fiovana misongadina aloha fa manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 420 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 30 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefany Madagasikara. Izay indray raha ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy fa mialohan'ny isarahana dia ankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro ny meteo Madagasikara amin'ny 17 ny volana marsa ho avy izao. Ao anatin'izay indrindra dia misy ny fifaninanana manao sary ho antsika rehetra izay manataleta amin'ny
amin'ny fanaovana sary ary dia asainay hitsidika amin'ny page Facebook fohy be famantarana ny toetry ny andro satria ao avokoa ny kritera rehetra mahakasika izay. Lohahevitra moa dia ny hoe lohalaharana amin'ny hetsika mahakasika ny toetry ny andro. Mametraka amin'ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha tompoklasy tovoko vavy.